Vao ny fahasalamana indray kosa ho tanterahana ny faefatra amby folo sy ny fahadimy amby folo ny volana novambra avy zao ilay hetsika antsoina hoe 5S varavarana misokatra iray karakaray ny hôpitaly be Felatanana toy izao tsara ho fantatra momba ity hetsika ity. Ny faefatra amby folo sy dimy amby folo ny volana novambra avy zao no ho tanterahana ny andiany fahatelo amin'ny hetsika 5S izay karakaray ny hôpitaly be Felatanana. Tomboana isa-taona zany dia misy ataontsika hoe varavarana misokatra ary misy hetsika zany izay ataonay mikasika ny atao hoe 5S izay fomba fiasa hitany zareo tany Azia tany Japon indrindra izay nahafahan'ny zareo nanatsara zany ny tontolon'ny asany sy ny kalitaon'ny asany. 5S moa zany dia fanafoezana ny teny hoe S misy S dimy ao. Ny asa voalohany zany ny atao hoe Svanina, ny asa faharoa Sokajina, ny asa fahatelo Sasana, ny asa fahaefatra Soratana ary ny asa fahadimy dia atao hoe Zaitsaina. Reo zany ilay ataontsika hoe teknika zany nahafahan'ny zareo nanatsara ny fomba ny kalitaon'ny asany zany izay efa piarina amin'ny firenena maro anisan'izany Madagasikara ary anisan'izany ny hôpitaly be Felatanana. Ka amin'io andro io zany zay dia miezaka ny apafantatra amin'ny somaro izany atao hoe 5S zany. Ka dia rotinay koa zany amin'ny fotoana io mandritra ny roa andro io zany ny anaovanay ny ataontsika hoe fizahana nataontsika hoe consultation de masse sy dépistage de masse zany izay maimaim-poana ho an'ireo olona izay liana izany fahasalamany aty be Felatanana. Mariako fa amin'io fotoana io dia izay servisy misy eto be Felatanana ihany no anao an'ilay fizaha-pahasalamana maimaim-poana. Be Felatanana moa dia fantatsika fa misy servisy maromaro ka dia hoezanay ho fantatry ny vahoaka koa zany amin'ny fotoana io ireo karazana fitsaboana azo atao eto be Felatanana. Misy ao ny fitsaboana momba ny neurologie na ny atoto zany momba ny fo momba ny taovam-pisifona momba ny taova fandivona-kanina. Misy koa ireo fitsaboana izay ireo tsy mikaretina na ny maladie infectieuse zany sy ny maro tsy voatanisako. Ka amin'ny fotoana io zany dia raha tonga aty be Felatanana zany ny tsirairay izay olona ho tonga aty zany dia ahafantatra hoe inona daholo ny fitsaboana azo atao eto. Nandritry ny hetsika 5S izay no tanterahana tamin'ny herintaona moa dia mahery ny 500 ireo izay nizaha fahasalamana maimaim-poana. Mandritry ny hetsika izay ho tanterahana ny fahaefatra amby folo sy dimy amby folo ny volana novambra ho avy zao dia isany koa ny communication scientifique ny antsona ny mpiasan'ny fahasalamana be Felatanana. Ankoatr'izay dia misy koa nitran'ny roa andro io zany ny famelabelarana ara scientifique na ataontsika hoe communication scientifique zany izay hiantsona ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra tsy hakanavaka hatramin'ny mpianatra dokotera sy ny mpianatra paramédico zany anatika satria misy famelabelarana momba ireo aretina izay tena matetiky tranga hita ao be Felatanana sy eto Antananarivo zany ho resahanao zany reo fomba fandraisan-tanana na le ataontsika hoe nouvelle connaissance zany momba n'izay aretina izay momba ireo aretin'ireo azafady amin'io. Anisan'ireo ho resahana ny tosidra, ny rapoka na tuberculose, ny toxoplasmose, ny biliardiose, cysticercose, ny goutte, ny diabète, ny tsy fanjarin-tsakafo raha tsy laza afa-tsy ireo.